Tony Masu Sisa de utuni la raza la elabe Asagatu aguni mansuna Tabajiru Tsararindra Asagatu Reni Masu Tsararindra Ikwantani Fefawa Sandra Tony Masu Sisa de utuni la raza la elabe Asagatu aguni mansuna Tabajiru amin'ny andro farany. Faly miarabantsika rehetra tratrizao fotoana manokana izay rahantsika androany izao indray. Mino fa efa misy fanandramana manokana izay nataonao nandritrizay fotoana izay niarahantsika teo izay fa alohany hanimboantsika ny fotoana androany indray dia manasanao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masindren-danitro misaotra anao satria mbola afaka manatanteraka tonga amin'izao fotoana manokana izay fampahirizana amin'ny alalan'ny vavaka izao izahay aoka ny fanahinao ny toetra ao anatinay tsiraray avy aoka tsy izay intsony no velona fa ianao Jesosy Kristy no velona ao anatinay ary andeha izahay hanatratra ny tontolo misy anay kanefa ny tianay raha ohatra ka tafaray tanteraka aminao izahay kaoka amin'ny fanahy masina no anazavanay taridalana anay ao amin'ny marina rehetra ary ho fanilo sy fanazavana amin'ny fiainanay ianao Jesosy ho andry iantokisanay sy ianteranay eo amin'ny fiainanay
dia izay rehetra fantatra fa mahasoa ary fahatsotony mivavakay dia irina saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery. Amen. Androany isika dia hijery manokana ny hoe mivavaka no roy mampiray amin'ilay ray tsy toa. Izany indray izany no lohahevitra izay ho hitantsika androany. Tena zava-dehibe tokoa ny fifampiresahana eo amin'ny fifandraisana rehetra ary indrindra amin'ny fifandraisana amin'ilay ray izay any an-danitra, izay Andriamanitra nary ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy. Raha mijery tokoa isika rehefa aomboaka ny zazakely anankiray dia mandaky izy dia faly ery le reny, fatan'ilay zaza amin'izay fotoana izay fa izy maheno an'ilay fihetseham-pon'ilay reny izy dia hoe miresaka aminy reny. Rehefa miresaka ny dada amin'ilay zaza aomboaka dia maneho fihetsika ilay zaza, fifampiresahana zany izay. Rehefa tonga indray ny andro izay aterahan'ilay reny dia vao mivoaka ao amin'ilay kibon'ilay reny ilay zazakely dia mitomany izy, ary iny tomany izay ataon'ilay zaza iny no fomba hifampiresahany indray izany amin'izay fotoana izay. Maneho fihetsika ihany izy fa mba horen'ny olona izy dia mitomany izy, ary rehefa tsy mitomany zaza vao teraka dia fantatritsika tsara fa tonga dia kapokapohana izy, atao izay hamelomana azy haingana. Ary rehefa mitomany ilay zaza dia faly daholo ny rehetrarehetra satria tonga soa ilay nirina. Rehefa mandeha ny fotoana dia rehefa noana ilay zaza dia mitomany izy. Izay ny fomba hifampiresahany. Mando izy dia mitomany izy. Misy zavatra manahirana anazy na misy mety hoe mangididy izy ohatra, misy zavatra tsy mety ao amin'ny vatany ao dia mitomany izy. Izay ny zaza izay. Dia ankehitriny rehefa lehibe izy dia adino izay zavatra izay. Fa lasa mihena ny fifampiresahana ao an-tokantrano ao. Lasa miova ny fifampiresahana ao an-tokantrano ao, ary indraindray ary dia lasa tapaka tanteraka izay fifampiresahana izay. Tsarovy anefa fa fantatr'Andriamanitra ny zavatra eritreretintsika. Tsarovy anefa fa tian'Andriamanitra ny isiany izay fifampiresahana foana izay, satria rehefa tany amin'ny Saheden'Andriamanitra dia ny fampiresaka foana tamin'ny Adama sy Eva izy, fa vokatry ny hoe safidy nataon'ny olombelona dia tapaka izay fifampiresahana amin'ny vatana izay. Kanefa na dia tapaka ara izay fifampiresahana amin'ny vatana izay dia tsarovy mandrakariva fa irian'Andriamanitra ny ilazantsika mivantana aminy ny fahatsapana rehetra ao anatintsika ao. Mbola te hifampiresaka amintsika foana Andriamanitra, ary izay no nahatonga ny hoe Jesosy Kristy ilay zanak'alahy tokana no tsy maintsy nanolotra ny ainy mba isian'izay hoe fitohizany fifampiresahana amin'ilay ray be fitiavana sy isika olombelona, satria tena nitafy ny maha olombelona Jesosy. Tena niaritra ny mafy rehetra Jesosy, niaritra ny zavatra hatrehanao Jesosy, mba isian'izay hoe fitohizany fifampiresahana amin'ilay ray tsy toa any an-danitra izay. Zavatra niseho rehefa miverina kely amin'ny tantaran'i Josoa isika dia resy ny zanak'Israely rehefa niady tamin'ny ireo vahoaka tao Ay. Dia tamin'izay fotoana izay rehefa resy izy ireo dia ny zavatra nataon'i Josoa, ho jerentsika ny ao amin'ny Josoa 7:10, manasanao mamaky ny baibolinao dia ho jerentsika ny ao amin'ny Josoa 7:10 dia hoy ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nahoana no miankohaka toy izao ianao? Izay ny fanontaniana nipetraka nataon'Andriamanitra tamin'ny Josoa rehefa nivavaka i Josoa. Amin'ny fametrahana izany fanontaniana izany Andriamanitra dia te-hiteny amin'ny Josoa izy, hiteny hoe zarao amiko izy Jehova amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fangatahana, tsy miankohaka fotsiny izany fa hoe ambarao tantarao izay zavatra tianao lazaina amiko.
ity fanasana izara izay ao am-po ity zany a dia tsy nitaky antsika anao toroteny lavabe valin'izay fanontaniana napetraka teo izay fa indraindray a ny zavatra izay angatahany tompo amintsika dia tsotra fotsiny ihany le hoe tompo vonjeo aho, vonjeo aho tompo malala ho fandrao vaty. Vavaka toy izany ry namako a dia tena enin'i Jesosy. Enin'i Jesosy efa hitany inge io zavatra ataonao io efa zao tonono aminy, atsoa izy amin'izao fotoana izay iarahantsika eto izao. Ary rehefa eninao fa tafaray amin'ilay zokibe fity ianao dia ho azonao ilay tenim-pitiavana ao amin'ny Jaona 9:7-7, Jaona 9:7-7, hoy ny voalazany teny amiko sy aminao amin'ity hariva ity hoe izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tsy andahanao Jesosy. Tiany loatra ange ianao e. Eny ange io zavatra miatra aminao, hitany ange io e. Fantany ange ny tena mahasoa anao e. Efa nalahelo ve ianao noho ny tsy fahampiany fifampiresahana tamin'ny havanao na ny namanao akaiky? Mety hoe olona nifankazatra taminao dia tapaka ilay fifandraisana. Tena narary io? Tena tsy napahita tory io? Tena nahatonga anao tena tsisy nandeha aminao ny zavatra ataonao? Tadidio fa noforonina araka ny endrika an'Andriamanitra isika vehivavy sy ny lehilahy araka ny voalaza ao amin'ny Genesis 1:7-20. Tadidio zany fa mandratra ny fon'Andriamanitra rehefa manao antsirambina io firesahana amin'io isika. Rehefa misalasala ny ino isika fa ho antsika ny teny fikasana rehetra izay nomeny ao anatin'ny soratra masina. Fantatrao ve fa Andriamanitra dia mangataka antsika hiresaka aminy ny amin'ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika. Toy izao mantsy no ambaran'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:20, ao amin'ny salamo 7:20 dia hoy Davida amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe raha hoy ianao tadiavinareo ny tavako dia hoy ny navaly ny foko. Eny, ny tavanao no ho tadiaviko Jehova o. Ao amin'ny dikateny malalaka izay teny nivakitsika teo izay dia tena milaza mihitsy hoe efa reny mifoko ianao manao hoe avika amresaha amiko. Ary ny foko namaly hoe tompo avy aho, tompo avy aho. Izay le teny tsotra araka ilay voalazako tery aloha. Tonga dia manatona mivantana an'ilay zoky azo ianteherana. Ilay Andriamanitra velona izay izy mihitsy no te-hamitra-pihavanana amintsika. Fa miandry antsika ange izy. Eritrereto ange Jesosy toy ilay roy mampifandray anao sy Andriamanitra ray. Alaivo sary an-tsaina ange izy mamihana anao amin'ny sandriny anankiray ary mihazona ny seza fiandrianan'ilay ray be fitiavana tsy manapetra amin'ny sandriny ilany. Indrezany sary zany. Maneho fitiavana manokana ho an'ireo rehetra izay mampionona ny fony eo amin'i Jesosy ary mahatsapa manokana fa tena mamaly vavaka Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Mety tsy araka ny eritreretintsika ilay valim-bavaka satria izy ny malala ny tena mety amintsika. Mety tsy araka ny eritreretintsika ny fotoana izay amaliany ny valim-bavaka fa izy ny mahalala ny tena fotoana mety. Fa izao andramo ka izaho fa tsara Jehova. Mety tsy ho hitanao avy hatrany ny porofo ivelany momba n'ilay valin'ilay vavaka nataonao teo. Nefa afaka matoky zasy ianao fa ho tanteraka izay nampanantenan'Andriamanitra rehetra. Izy ange rehefa niteny hoe misy mazava tonga dia nisy zany. Rehefa niteny tamin'i Mosesy izy hoe mitenena hozy izy amin'ilay vato fa noho ny vokatry ny fimenomenoman'ny zanak'Israely no nahatonga ny Mosesy niteny hoe ity ny rano izay tadiavinareo. Ny an'Andriamanitra dia niteny fotsiny hoe teneno ilay vato hoe misy rano. Fa tsy maintsy no ny atezerana dia tsy maintsy nikapoka n'ilay vato i Mosesy.
tadio izany fa rehefa Andriamanitra ny teniteny fampanantenana dia ho tanterahany izany rehefa mifanaraka amin'ilay drafitra izay efa napetrany hatramin'ny voalohany. Rehefa manatona azy amin'ny alalan'ny mivavaka izany zasenao dia hamany olana amin'ny fotoana mety sy amin'ny fomba tsara indrindra izy mba hasoanao. Azo itokiana io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Satria izao no voalaza ao amin'ny Salamo. Salamo 5:9. Salamo 5:9 anasako anao anokatra amin'ny baibolinao. Salamo 5:9. Mamindrafo amiko Jehova ô, fa reraka aho. Sitrano aho Jehova ô, fa miozongozona ny taolako. Ny fanahiko koa dia mangovotra loatra, fa ianao Jehova ô mandra-pahoviana, miverena Jehova ô, afao ny fanahiko. Vonjeo aho no ny famindramponao, fa tsy misy fahatserovana anao any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fiaina tsy hita, iza no hideranao? Efa sasatry ny misento aho. Mampitsikafona ny farafarako isan'alina aho sady mampidramaso ny fandriako. Lanina alahelo ny masoko, efa pahana izy amin'ny ataon'ny mpampahory ahy rehetra. Miala amiko ianareo mpanao ratsy rehetra fa Jehova efa nandre ny feo ny fitomaniako. Jehova ô, efa nandre ny fangatahako. Jehova no mandray ny fivavako. Homenatra sy mangovotra indrindra ny fahavaloko rehetra, iodina izy ka homenatra tampoka. Araka ny izany teny voalaza amintsika izany, Jehova efa mandre ny fangatahako sy ny fangatahanao. Jehova no mandray ny fivavako sy ny fivavakao. Tsarovy fa tsy irery ianao. Ireo izay mifandray marina amin'Andriamanitra sy mandre ny feony izany dia tsy mirotoroto fotsiny amin'ny vavaka fanao mahazatra. Ka ny tanany ray eo amin'ny hidim-baravarana. Hidim-baravarana amin'ny fiainana feno rotoroto, feno fahasahiranana. Dia ny ray mivavaka. Tsy izay izany le ndrasana amintsika fa izao. Maka fotoana ampy, hankanesana eo anatrehan'ilay ray be fitiavana. Tsarovy fa ny vavaka, ny fivavahana izay ataoko sy ataonao, io ny fanalahidy eo an-tanan'ny finoana hamohana ny trano fitahirizan'ny lanitra izay iraketana ny harentsitoa tsy talana. Iraketana ny harentsitoa tsy talana. Ny tontolo misy antsika ankehitriny izany dia miatrika zavatsarotra. Tsy mbola misy toy izany. Mikorontana ny tokantrano maro. Betsaka amin'izao fotoana izao no mieritreritra hoe ny fisaraha-panambadiana na ny fialana ao amin'ny tokantrano na ho an'ny lehilahy io na ho an'ny vehivavy no vahaolana. Tadidio fa fandrika lehibe ataon'ny Satana izany zavatra izany. Satria ny tokantrano io dia masina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny sarahany mpivady. Satria sady mamotika ilay fifandraisana naorin'Andriamanitra izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'ny olombelona, fa mamotika ihany koa isika no avon'ireo zanakitsika ireo ankehitriny. Dia ho andreo rehetra izay mandalo an'izany fitsapana sy fisedrana izany. Manatona an' Jehova raha vavy aho. Manatona an' Jehova raha nadahy. Eo amin'Andriamanitra misy ny vahaolana tena izy. Fa tsy sitrak'Andriamanitra ny sin'ny fisarahana eo amin'ny ankohonana. Raha tena nila ny tompo isika teo aloha dia mila azy mihoatra noho izany isika ankehitriny. Te hanamboatra ny fiainanao Andriamanitra. Te hanavotra ny fiainan-janakao Andriamanitra. Ho antsika renim-pianakaviana izay mety manana fikortanana eo amin'ny fifampiresahana amin'ny zanaka. Fotoana izao. Io ankohonanao io zanakao io ihany no azontsika hoentina any an-danitra. Tsy afaka hitondra fiara, tsy afaka hitondra trano be atsikisika ho any an-danitra, fa ny azontsika hoentina any an-danitra dia ny zanakitsika ihany. Fotoana izao, andao hiverina eo amin'Andriamanitra isika. Dia hangataka amin'Andriamanitra mba hidirany an-tsehatra eo amin'ny fiainatokantranotsika, eo amin'ny fiainatokantrano ireo zanakitsika ireo. Hampiavana isika, hanao ny fomba rehetra mba ny fahasoavan'Andriamanitra isika, ary hitady ny fomba any amin'ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra isika satria izy irery ihany ny vahaolana tena azo antoka.
hitantsika amin'izao fotoana izao ny fifanolanana, ny fifandorana sy ny fisaratsarahana eo anatrehany fianakaviantsika, ny fiangonantsika, ny firenentsika. Hitantsika ny toejavatra misy maneran-tany amin'izao fotoana izao. Misy fiatraikany eo amin'ny asa fanompoana sy ny fijoroana vavolombelona ary ny asa fitoriana ataontsika ny zavatra mitranga mampalahelo atrehinao isan'andro ohatra. Kanefa rehefa mitady an'Andriamanitra isika dia anampy antsika izy ahafantatra izay tokony atao amin'ny fotoana misy ny loza, amin'ny fotoana misy ny fisarahana, amin'ny fotoana misy ny fahoriana. Ary amin'izay fotoana izay dia izao takio ny teny fikasan'Andriamanitra izay efa nomeny azy ho anao. Ahoana ary ny fomba handresentsika izay lazainy andraisantsika, andrenesantsika ny lazainy fanahy masina amin'ny fiangonana araka ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:7-20 dia izao no amaliany ny mpanao salamo azy ao amin'ny salamo 4:9. Salamo 4:9 dia hoy ny voalazany Davida amintsika androany. Ary tiako ianao mba andray an'ity vavaka Davida ty ho anao manokana amin'izao hariva izao. Hatongolano ny sofinao Jehova ka valio aho fa ory sy malahelo, arofo ny fanahiko fa masonao. Andriamanitra vonjeo ny mpanomponao izay mahatoky anao. Tompo mamindrafo amiko fa ianao no hitarainako mandrakariva, ampifalio ny fanahiny mpanomponao fa ianao Tompo no ananganako ny fanahiko. Fa ianao Tompo no tsara sady mamela heloko ary be famindrampo amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehova ary eno ny feo ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho fa mamaly ahy ianao. Izany vavaka izany tiako ianao raha hamaky io salamo 4:9 eo hatramin'ny farany. Atao vavaka manokana ho anao izany. Mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahendreny amin'ny alalan'ny vavaka dia tsy hoe vavaka tsy atao mirotoroto fa vavaka ampatokiana. Vavaka tsy hoe mandeha any fahoany fa vavaka misy heviny. Rehefa miloatra avy ao am-ponao izy io dia ho tsapanao mihitsy ny fidiran'Andriamanitra tsetra eo amin'ny fiainanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara fo any an-danitro. Ianao ilay Andriamanitra izay nahary ny tany sy ny lanitra sy rehetra ho aminy ntsona amin'izao fotoana izao. Midiry ianao an-tsehatra amin'ny zavatra izay atrehany mpanomponao amin'izao sy fotoana izao. Fikiro amin'ny tanam-pitiavanao izay ary amboary ny fiainanay mba ahatonga ny fivavakay tsy ho vavaka mirotoroto, tsy ho vavaka atao fahazarana fa vavaka miloatra avy ao am-po. Atsapany tsirairay avy fa ny fifandraisana aminao Jesosy io dia roy mampifandray amin'ny ray be fitiavana. Koa arakofy amin'ny akanjom-pahamarinanao izay Jesosy. Aoka ny rahasoa izay nalatsaka ao teo Kalvaria no andrakotra tanteraka ny izao ato anatinay, ny fomba fijery sy ny fisainanay, tsy hatakaranay ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Koa amboary izay fanahy eo ary aoka hoeninay, ho tsapanay ilay tanam-pitiavanao Jesosy io izay mitazona anay, mampifandray anay amin'ilay tompony tompo, mpanjakany mpanjaka. Ka dia hanao fanandramana indray izay androany no voninahitra ao any no iseo ary ho azona hiantoka ny valim-bavaka izay omenao anay sahady. Tonoina saingatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo izany vavaka izany. Amen.